Miarabanao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo apôstôly Andreasy ihany ary faly manasanao ny amin'ny vavaka fanafahana lehibe izay ho tontosaina amin'ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny trampokon'olona isotry manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fotoana manasa ny olona rehetra indrindrandrindra ny olona izay manana olana tahaka ny fikorotana tokantrano saka narakasa tsy mety mahita asa mihitsy ianao amin'izao sy fotoana izao asaina ny marary rehetrarehetra mety mararina cancer ianao na nisy aretina ny taiza hatramin'ny fakely na tratra ny famisaviana ihany koa mety tsy mahita tory fa manofo ratsy foana amin'ny alina hoy aminao hoe afaka niova ny fiainanao raha mbola velona ianao mbola misy fanadinana ny fiainanao asaina manokana ihany koa ny mpanala fanadinana baccalauréat rehetra amin'ny fotoana io fa isy vavaka manokana ho an'ny mpanala fanadinana tsy misy ny vidim-pidirana fa ianao no mila tonga dia hita ny voninahitr'Andriamanitra tongava maro tianao Jesosy fa izao no lazain'ny Baiboly ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka